Dia mbola ampitoana aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny teny izay hotoriana amintsika amin'izao alahady maraina izao dia izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 ka ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 8 izay efa novonaky tamintsika teo. Ny mpandinika ny soratra masina dia manome lohateny reo andininy 9:20 ka hatramin'ny 7 amin'ity asan'ny apôstôly toko 9 ity hoe ny nandraisana ny filazantsara teny an-dalana, zany hoe ny nionana ka nanekena ny Jesoa ho zanak'Andriamanitra raha teny an-dalana. Tandapa Etopiana, zany hoe olona ambony teo amin'ny fanjakana Etopiana fahizay, lehilahy zay manana ny fiaina mpivavahana, zany hoe maniry ny ame voninahitran'Andriamanitra dia tonga tamin'i Jerosalema na dia tsy josy azy mba hivavaka. Ary rehefa nody izy dia tao anatin'ny fandehanany mody, tao anatin'ny kalesiny dia namaky ny soratra masina izy zay hita ao amin'ny Isaia toko 7:50. Ary tao anatin'izany no nisehon'Andriamanitra tamin'ny Filipo tamin'ny fanahiny ka naniraka azy hoe vonjeo io Etopiana io. Ary rehefa reny Filipo fa namaky ny tenin'Andriamanitra izy dia nanontaniany hoe mba azonao va zay vakianao? Dia mivaly tenin'ilay tandapa dia ny hoe atao ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ahy? Dia niangavy amin'ny Filipo izy mba hiara-dalana taminy. Ary raha namaky izay hita ao amin'ny Isaia 7:50 ny andininy 7 sy ny 9 izy, izay milaza indrindra ny amin'ny antsoina hoe mpanompon'i Jehova, dia niainga tamin'izay no nitoriany Filipo taminy ny amin'ny Jesosy. Ary dia nambara fa nino izy, ary rehefa nahita rano dia nangataka natao batisa, ary dia natao batisa izy. Kanefa raha vao vita batisa izy ka niakatra tao anaty rano izy amin'ny rahalahy dia tsy nahita amin'ny Filipo intsony ilay tandapa, fa lasa nandeha nody tamin'ny fifaliana. Ny soratra masina vitsivitsy, ary indrindra fa reo zay voarakitra tany andrefana dia mametraka andininy 7:30. Hitantsika amin'ny ery amin'ny fotopejin'ny baibolitsika ilay teny hoe raha mino amin'ny fonao ianao, fonao rehetra ianao dia azo atao ihany. Dia namaly izy ka nanao hoe mino aho fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Zany hoe rehefa nahita rano lay tandapa Etopiana dia nilazany hoe inona moa no manakana tsy anaovana batisa fa misy rano io. Tenin'ny Filipo dia hoe raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao batisa. Namaly lay tandapa ka nyteny hoe mino aho fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra, tena atao batisa izy. Rehefa malala inona no azontsika raisina voalohany amin'izany tantara izany, ahatsiarovantsika indrindra lay fiarahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra Roland nakany Emaosy izany, ka anambarana fa ny soratra masina dia manambara ny Jesosy
Ny soratra masina zay hita ao amin'ny testamenta taloha na ny fanekena taloha isika dia fanambarana na fanondrona an Jesosy lay zanak'Andriamanitra lay mpamonjy izao tontolo izao. Hitantsika eo amin'ny andininy 5:30 zany fa rehefa namaky an'ilay Isaia 3:17 ny andininy 7 sy ny 9 hitantsika eo aloha hoe zao miteny soratra masina novakiny nentina hovonoina tahaka ny ondry izy ary tsy ny lobava tahaka ny zanak'ondry moana ny laon'ny mpanety azy ny fietretenany no nanaovana azy resy lahatra ary iza no alaza ny amin'ny arabelona taminy fa ny ainy nesorona tamin'ny tany. Ary dia nanontany lay tandapany hoe iza moa no tondrono ny mpaminany amin'izany teny izany, ny tenany va sa olo-kafa? Dia niainga tamin'izay soratra masina izay dia nitory an Jesosy tamin'ny Filipo. Zany hoe ny soratra masina zay hita sy nambara ny mpaminany eto amin'ny Isaia 3:17 dia efa faminanena sy fanambarana ny amin'ny Jesosy Kristy, ilay zanak'orin'Andriamanitra tonga hosorona ho an'izao tontolo izao. Ka ny finoana sy ny fanekena azy no andraisana ny famonjena. Ary zany faminaniana izany dia tanteraka ary feno ny fahatanterahany tao amin'izay fiainana sy ny fampianarana ary ny fahafatesan'ny tompo teo ny azo fijaliana sy ny fitsanganany mba hanana zetra mino azy ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Faminaniana ny amin'ny Jesosy ary fanambarana ny amin'ny Jesosy zay ambara ny soratra masina. Ary zany koa no hitantsika raha niaraka tamin'ny ireo lahy nahita ny fahafatesan'i Jesosy ka niverina tamin'ny alahelo nakany amin'ny tanànany eo Amosa zay rehefa nirana sy niaraka tamin'i Jesosy ireo dia nilobava ka nilazan'i Jesosy ny amin'ny mpaminany sy ny salama. Ary rehefa niteny Jesosy taminy hoe ry adala sy votsasaina ka tsy mizo zay rehetra nolazain'ny mpaminany moa tsy natao hiatra n'izany va Kristy. Zany hoe fa maninona ianareo no tsy mino na tsy mahatoky zay voalaza ny soratra masina ny amin'ny Mesia, ny amin'ny mpamonjy dia ny Kristy dia Jesosy avy any Nazareta, ilay zanak'Andriamanitra natao ho mpamonjy izao tontolo izao. Dia avy namalala ny soratra masina ary dia manambara any Jesosy Kristy. Fa mila olona zay efa nandray an Jesosy manambara sy mitory ary mampianatra zany amin'ny olona zay mangetaheta. Ary zany no anjaran'ny Filipo, zany no nanirany fanan'Andriamanitra ny Filipo mba hiara-dalana amin'ity tandapa Etiopiana ity raha andeha hody izy. Satria raha namaky ny soratra masina izy dia tsy fantany, tsy azony raha tsy nisy nitory sy nampianatra azy izany. Ka ny faneken'ny fiangonana, ny faneken'ny kristianina ampianatra sy hitory ary anambara an Jesosy zay hita amin'ny soratra masina amin'izay mangetaheta no mitondra ny olona ho amin'ny finoana ary mitondra azy ho amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny fanekenan'i Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Ary zany no ambaran'i Paoly ao amin'ny Romanina ny hoe atao ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra
ary atao ahoana ny ino raha tsy misy mitory fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'inona avy amin'ny soratra masina. Ny fiangonana na ny kristianina tsirairay dia natsoan'Andriamanitra hitory an'i Kristy amin'ny olona rehetra. Fa tsy misy olona izay natao tsy hanana anjara amin'ny famonjena, kanefa dia miankina amin'izay faneken'ny fiangonana ho irak'Andriamanitra zany. Miankina amin'ny faneken'ny kristianina izary sy hitory an Jesosy amin'izay mangetaheta izany. Ravina malala, izany no antom-pisian'ny asa tsampanasa fitoriana filazantsara. Ka tsaroa fa ianao, izaho, isika rehetra izao no irak'Andriamanitra hijoro vavolombelona ka hanambara izay efa noraisitsika tamin'ny finoana voalaza ny soatra masina amin'ny olona izay mila ampitahana izany, tahaka nataon'i Filipo tamin'ity Etiopiana ity. Ary dia ao amin'ny soatra masina no iangana amin'izany. Zava-dehibe no fanambaran'ny soatra masina eto hoe dia nanomboka teo amin'izany soatra masina izany nitory an'i Jesosy tamin'ny Filipo. Tsy dia nitraikefantsika loatra fa miainga amin'izay ambarany soatra masina sy mifototra amin'ny soatra masina no anambarantsika sy hitorintsika fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Fa ny faharoa izay hitantsika amin'izao ten'Andriamanitra izao dia mitondra fifaliana ny maha-olom-bavonjy. Mitondra fifaliana ny maha-olom-bavonjy. Eo amin'ny 9:7 dia voalaza fa rehefa niakatra avy tao amin'ny rano izy roa lahy dia nety ny fanahin'ny tompo Filipo ka tsy hita n'ilay tandapa-intsony fa nandeha tamin'ny aleny izy sady nifaly. Nitory an'i Jesosy tamin'ity tandapa ity Filipo. Ary dia nino an'i Jesosy izy ho zanak'Andriamanitra. Ary zany finoany izany no natonga ny Filipo hanao batisa azy. Zany hoe handraisany ny famelan-keloka, satria ny batisa dia fanehoana. Ilay ambarany soatra masina hoe na izy nareo no natao batisa tamin'ny anaran'i Kristy dia niarana levina taminy ianareo ary niarana nitsangana tamin'ny koa. Zany hoe fandraisana ny famelan-keloka ho amin'ny fiaina vaovao. Ary zany no ambara hoe fandraisana ny famonjena ka mahatonga maha-olom-bavonjy. Fa ny zavatra mahagaga eto dia tsy hita ny tampoka teo Filipo fa nety ny fanahy ary nandeha nitory hatrany Kasaria. Tahaka an'izay nambarantsika hoe atsirovana n'ilay fiarahan'i Jesosy tamin'ireo roa lahy tamin'ny lalana ankany Emaosy. Fa rehefa niditra tao an-trano no nialina fa hariva ny andro ka namaky ny mofo Jesosy dia nihiratra amin'ny mason'izy roa lahy ka fantany fa ny tompo ty efa nitsangana na velona ity fa tsy hitany teo intsony Jesosy. Tahaka an'izay tsy nanakana ny fifaliana tamin'izy roa lahy ary nitondra an'izy roa lahy hiainy indray ny finoany sy ny fanantenany ka niverina avy hatrany laza tamin'ny mpianatra hoe tany Jerosalema efa nahita ny tompo izay. Dia tahaka izany koa ty tandapa ity, tsy fahitany amin'ny Filipo dia tsy nanakana ny fifaliana ary ny mpandinika aza moa dia milaza hoe vao maika aza nampitombona zany fifaliana izany satria nanamafy ny finoany.
ka dia niverina tamin'ny fifaliana izy. Ary io ry havana ilay nambaran'i Jesosy hoe ny fiadanako nomeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo, tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo fonareo, fa tsy misy afaka hanaisotra intsony ny fifaliana ao aminareo. Raha raisina maha olona ny tsy fahitany ity tandapy ity any Filipo dia taon'ny fahabangany zany, fa zany fahabangany zany dia raha ho an'ilay tandapa dia tsy fahabangany fa tena fanehoana, fa ny tompo no efa nanome azy ny fanahy masina tamin'ny nanaovana batisa azy ka nitondra fifaliana, ary tsy nanana ny fanahy osa intsony fa fanahy mahery. Ary zany ry havana no tokony ho fantatsika fa isika zay efa olomonjen'Andriamanitra zay vita batisa dia fanehoana ny fananana fiombonam-piainana amin'ny Kristy zany, fananana ny fanahy masina zay mitoetra ao amintsika zany, ary loharan'nympifaliana tsy azo esorona eo amintsika intsony izany, satria ny fanahy masina dia fanahy mahery fa tsy fanahy ho tany. Ary zany no afatra zay nataon'i Paoly tamin'ny Timoty zanany ara-panahy nilazana fa aza manao tsinotsinona fametran-tanana taminao, zany hoe namezana anao ny fanahy masina fa tsy nomena fanahy osa ianao fa amin'ny fanahy mahery. Koa izay manana ny fanan'Andriamanitra teo amin'izay efa nandraisany ny famonjena ary nijoroa ny vavolombelona, nanaovana batisa azy, dia olona tokony hanana fifaliana, olona tokony hanana fahatokiana, ka afaka manova ary mitondra fiainam-pifaliana, tsy ho azy ihany fa ho any izay rehetra manodidina azy. Dia avana mahalala indraindray zany no banga eo amin'ny fiainantsika, fa isika efa vita batisa na fony fahazaza azy, fa eo amin'ny fiainantsika indraindray fanahy manahoana amin'ny fanahintsika tao amin'ny fanahy mitoloky fa tsy fanahy mahery zay faly, fanahy mahery zay maneho ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Fa ty tandapy ity dia no tamin'ny fifaliana, satria raha nandeha nakanjo Jerusalema izy hivavaka dia tojo ary tsy hanahin'ny tompo zany etaetany zany. Koa ianao ihany koa zay tonga mivavaka dia minoa fa tsy hanahin'Andriamanitra koa zany fanirianao zany, ary tokony hiona sy hatsaro fa nandray fifaliana avy amin'ny tompo ianao. Ny manahirana hono taoko hono fa mino fa tsy marina loatra izany. Dia zao mivavaka ataon'ny diakona rehefa mivavaka, Andriamanitra mba tsy tahaka an'izay nidirana teto anay nivoahanay. Ka ina moa ilay nidirana teto? Zany hoe mety ao anatin'ny arerahana ara-panahy, ao anatin'ny fahavizanana nandritry ny herinandro, ka mba irina fa raha miala eto dia atsiaro anana fifaliana. Fa ny sasany milaza hoe rehefa mivoaka ny trano fiangonana vao maisa dotony loha, tsy hita ilay fifaliana, tsy hita ilay toky, fa fanomen'Andriamanitra ny famelan-keloka, efa nomen'Andriamanitra ny asany fanahy zay ahafahany miatika sy ahafahany manova mihitsy azy zay very no fahabangana ho toky ahafahany mandeha atongava amin'ny lalana zay ataony. Jesosy Kristy dia voalaza eto amin'ity 9:50
amin'ny toko fatelo amin'ny 50 amin'ny Isaia ny 7:7 ity fa ny ainy ny sorona tamin'ny tany ka iza moa no alaza amin'ny taranaka zay miarabelona taminy. Zany hoe tena raha ny amin'ny Jesosy dia tsisy afaka mety ilaza azy raha ny taranaka ty foana kanefa ny fisian'ny olona zay nandray azy sy mino azy no mbola nanana zany filazana azy zany. Ary zany no nitorian'ny Filipo tamin'ity Etiopiana ity. Ary mbola ity Etiopiana ity koa no mbola hitory amin'ny taranaka mifanompy. Ary sika koa no mbola nambara sy hitory an' Jesosy amin'izao tontolo izao mba hampitoetra ny fifaliana dia ny fiainam-pamonjena amin'ny alalan'ny finoana azy ho tompo sy mpamonjy. Dia avy malala raha fitinina ary zany afatra azontsika avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ao amin'ny soratra masina zay voalaza ny soratra masina dia vavolombelona manambara an' Jesosy lay zanak'Andriamanitra tonga ho mpamonjy izao tontolo izao. Ary zany no mahasoa fanaovan'ny fiangonana fiarahamandinika ny soratra masina mba hahafahany mifampita sy fampianatra ary mahazo zay ambara ny soratra masina ka mampiorona ny finoana ho amin'ny tsirairay avy. Fa zay mino ka mijoro vavolombelona ny amin'ny finoany ka manaiky ny andray ny batisa dia ny fanekena ao anatin'ny fanekem-pamonjen'Andriamanitra zay toerany fanahy masina ho aminy dia manana fifaliana ary afaka manova sy mitondra fiainam-baovao na ho an'ny tenany na ho an'izay manodidina azy. Fa zao no ambaran'ny soratra masina ary tonga fanekem-pinoantsika izany dia ny hoe ny fandresena eto mandresy zao tontolo izao dia ninona ny finoantsika dia ahoana ny fehiny ampitomony finoana azy. Mino ary havana fa raha miala eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao sika dia ny finoana sy ny fanekenan'i Jesosy lay zanak'Andriamanitra dia tonga atsika koa ho zanak'Andriamanitra zay anambara tsy mitsahatra amin'izay rehetra mangetaeta famonjena an' Jesosy mba handraisany azy ho tompo sy mpamonjy. Kanefa zany fitorintsika izany dia fiainana ho antsika ka nanantsika fandresena eo amin'izay rehetra ataontsika dia fahasoavana nampifahasoavana fiadanana zay efa nomen'Andriamanitra antsika hiainana dina ankehitriny arahatrizay ao amin'ny fanjakany tsy manam-pahatabera. Dia ho faly mandrakariva isika amin'izay fanankentsika an' Jesosy tompo sy mpamonjy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ao amintsika kosa ny fahafianan'ny fitiavany. Amen.